Tsy izany tsy iny le zavatra tany andeka Alexandre Ndriatena hoe tsy ataoko mandratsononareo tsy oay zany izy aloha mba hiverina am'lôna am'zay de tena aloha zany hiverina am'lôna am'zay am'ty 2025 ity le fanaovana politika inona moa le resahana de hoe tena any am'le fotony mihitsy le hoe tena fandaminana ny tanàna le hoe tena mba any am'le izy fa tsy le politika arak'le nyresahany zareo tam matrahatreto hoe la politique c'est l'art de mentir io ka larangazy zay allo marangamba tsy de tena hoe fahaizana mandangalanga sy mametsifetsy sy mampiesina allo rangamba avalon'iny tona ane bisek style iny zany fa mba tena am'le izy am'zay am 2025 fa tena mijaly loatra rangale vahoaka mbola vao mirotsaka kely nge ny orina de fa manahirana be eto Antananarivo hoe raha etra ny resahana rano tena trano mponina pefilo zany moa zany de fa tena tsy haiko tsony tsy vitan'iny tototany fa miantso ny lanitra mihitsy hoe tena honty izay ty fa tena tsy mbola nisy ortizy anao mbola orana indroa zay de fa ny atrano mamanga ny rano ary ny avan'ny rano tonga ny atrano de efa mananika ny 20 ka hatramin'ny 30 centimetatra de eritrereto am'zany mbola roviana vao tapitra ny fotoam-pahavaratra tena mbola any amin'ny volana aprily na volana mai any am'taona 2024 iny mahatonga antsika am'teny zany aloha raha tena mba am'tidizesany zao mba vetivety hoe ho an'ny taona 2024 de tena mba hiverina any am'le fiheverana toe politika am'le hoe tena fampalisoana tanàna sy fandaminana tanàna fa tsy le politika anaovana ty afetsifetsiana sy fandangalangana sy le resaka le hoe tena fampiasana an'le ohatran'ny natao teo tena nanahira za fananiko mihitsy tsy nresaka tsony an'le hoe tena anao jeritodika amin'ny politika raha politika tam 2024 iny le hoe tsy mbola nisy tamin'ny tantara Madagasikara ao anatin'ny taona ray tonga de chef d'institution anankiroa tonga de niara so tena tonga de zany hoe tena tsy mba cyclone sidotsony iny na ouragan iny na inona typhon fa tsy mbola nisan'izany teo amin'ny tantara Madagasikara Ndriatina hoe tena nanao antsifanao mihitsy foloan'ny anteny miram-pirenena sy foloan'ny anteny miran-dolo mibalaena ohatran'ny tena hoe raha ohatra izy aty amin'ny informatique de supprimer tout tena supprimer tout tsisy contrôle Z hoe nisy fameriny tsony de tsy aloha tsy hiverina angamba reny fa reny zany de tena endrika an'sia olona hoe tena nampiasaina amin'ny tsy nanaovana azy ragnany voalohany rafim-pitsarana ny faharoa mpitandro ny filaminana aloha mba hiverina amin'ny laoniny am'izay le izy mba tena hoe firenena malasada tena le hoe république le hoe tena aloha mba tena ho amin'le république am'izay amin'ny taona 2024 eny taona 2024 moa zany de fa ora sisa no isaina de fa igadiny zany betsaka ny naniry araky nambara teo mba atratra zany taona vaovao zany kanefa moa zany ny fandarana Andriamanitra dia afa dia zay no izy misy ihany koa am'izao fotoan'izao mety tratra tsy fahasalamana de na izy mety ao an-trano dia mety any amin'ny hôpitaly dia maniry koa zay raha maniry mba azo fahasalamana ho an'ilay any amin'ny hôpitaly de mba hoe tafaverina soamatsara ao anatin'ny fahasalamana eo anivon'ny fianakaviana indray reo ohatrany de hoe ofeniny fahasalamana hiatrika an'izany taona 2024 izany io taona io zany de betsaka ny zavatra mety iseho raha ho an'eto Madagasikara zany raha eo amin'ny lafin'ny politika sy ny fifandraisan-draisam-pirenena zany dia vinavinaina fa isy reo karazana fionandraisam-pirenena vitsivitsy vanomboka na fiandohan'ny taona any zany ny fionany eo amin'ivony voamiaran'ny ranomasimbe indiana na COI eo moa zany de misy an'ireny le zavatra mitranga maro samihafa reny de barangy mipetraka ny hoe isandrika manao zany moa zany reo nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana Madagasikara, Maurice, Seychelles, La Réunion, Comores de mipetraka ny fanontaniana zao am'izao fotoan'izao manahoana ny amin'ny Mayotte mihoatra amin'ny COI de ny amin'ny Mayotte dia mety ho saroterina koa Madagasikara manoloana an'izany satria i Comores dia isan'ny mbola tsy levon'ny vavon'ny Comores ny tahan'ny Mayotte taminy satria de isan'ireo vondronosy mamaritra ny firenena comorienne ny Mayotte teo aloha kanefa moa zany de anisy ny fitsapan-kevahoaka tany atoerany amin'ny hoe lasa hiaraka amin'ny hoe département frantsay i Mayotte dia zany zao lafin-javatra ray lafin-javatra faharoa ihany koa rehetra anganisy teo mififandraisa Madagasikara sy Comores faraparany teo zay niazahana naravana maimaika moa zany taorian'le filazana sy le sy nivalana retina choléra zay nanodin'ny Madagasikara ny sistaniny de efa nivahana moa zany tatao anatin'ny ataontsika hoe herinandro teo eo zay kanefa dia mbola tsy de tena madio fo loatra zareo komoriana manoloana an'ireny zavatra reny teo ihany koa moa reny raha volamena zay nahavoatonontonona anarana tompona andraikitra ambony
teto Madagasikara zay nisy volamena tratra tany amin'ny toerana zany rehetrarehetra zany de eo zany le hoe hoavy zany ny filoha frantsay mahakasika an'ilay sommet NCOI izy raha nyresaka mandeha moa zany de eo tanterahana any Anosy no apetrahana an'izany eo ihany koa ny filoha comoriana manoloana zany fivorian'ny COI zany mbola resaka diplomatika be zany ny apitso no amaritra an'lizy eo ihany koa ny fivorian'ny SADC zay Madagasikara zany no voalohany de apetrahana an'izy ihany koa ny zavatra mitranga amin'izao fotoana zao ny raharaham-pifidianana de mety hanamalika ihany koa zany ataontsika hoe fampetranona ny fivorian'ny SADC zany fa eo tsika mahita izy ihany koa anatin'ny fivoarany ny taona 2020 sy 2020 ihany koa amin'iny zany no andrasana ny vokatra ofisialy ny voka-pifidianana fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsain'ny tanàna zay nitanterahana atao amin'ireo commune misy 590 sy 900 manerana ny nosy tapitra amin'ny 14 janoary ny fotoam-piasan'ny aperinasa dia mino zany fa tsy maintsy alohan'izay no vita ny famoahana an'izany vokatra ofisialy ny voka-pifidianana zany de miandritsika de Antananarivo moa zany kandida miisa 7 betsaka ny resaka mandeha koa ny fitoriana de samy miandry amin'ny fitoniana zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana zao betsaka ny fanambarana efa vita ary mbola iseho ao anatin'izany tranga izany amin'ny teny ity aloha zao de misy fanambarana kabary miendrika fanambarana anankiroa farafakely ny tranga de eo zany no ataon'ny lehibe ny mpanohitra ny ivony anteny mera-pirenena sy teny Randrena Soloneko amin'ny 7 arivo efa nanao tari-dresaka ihany tsika tamin'le teo de eo ihany koa amin'ny 7 orale no ataon'ny eo amin'ny fitonana zany ny filohan'ny Republikan'ny Madagasikara ny matoandro ny Irina Rajoelina zany hoe fanelanelana orara eo zany mino fa ny Jirama dia isan'ny anome antoka ny fahafahana misitraka an'izany ary zay ny nanaovantsika tari-dresaka tetsy alohany amin'ny hoe andao zany mba hizatra an'le hoe andao mba hieno tsy asinam-ba zany andao hieno de maharitra fa tsy tonga de mizapizapy eo hoe de maharaka zany mba tsy ilazan'ny olona hoe na re zavatra efa voasivana ny tonga any aminao hoe tena nisy an'izao hony lasa mivadika hono izy nefa ny zavatra efa voalaza tary fa de aleo mieno mba tsy hitantaran'ny olona raha vao mitantara ho an'ny olona zavatra efa voasivana vao tonga any aminao any de manjary misy fiovana le zavatra dia amin'ny fitora zany ny lehibe ny mpanohitra amin'ny siteny Randrena Soloneko amin'ny taraza manontany eo amin'ny TVM izy no iteny ohatra mbola tsy tanteraka aloha zay hatreto satria raha ny tena izy mbola zany lalam-panao reny de samy manana pahampitona mitovy ny mpanohitra sy ny mpitondra eny amin'ny eny amanjeram-bahoaka anatin'le ataontsika hoe kabary reny fa ohatra mbola tsy zay aloha no zavatra ny ainy asa amin'ny taona 2020 eo io taona ihany koa de taona fifidianana amin'ny lafiny anankiray satria raha ny tena izy zany de tapitra koa ny fotoam-piresan'ireo senatora satria senateur akefa lasa le izy fa lo olona raha miteny malagasy lo olon'ny Madagasikara zany dia izy fifidianana izy moa mandrafitra an'izany de misy ndraiky collège électoral izy raha fetin'ny olom-boafidy rehetra le olom-boafidy rehetra zany de solombavam-bahoaka ny be ny tanàna mpanolotsain'ny tanàna raha ny tokony izy de tokony lehibe ny faritra mpanolotsain'ny faritra raha ny tokony izy de ny lehibe ny faritany na chef de province reny zany tokony fidina daholo satria zany de voalaza ny lalam-panorenana amin'le hoe collectivité reny zany collectivité territoriale décentralisée dia tokony vidy kanefa moa zany mbola tsisy reny tokony andraikitra reny amin'izao fotoana zao fa mbola olom-boatendry de tsy tokony antany akory zany ianao hoe ny gouverneur ve zany zao tafiditra anatin'ny collège électoral ao anatin'izany fifidianana sénateur zany satria reny olona nitendrena dia tsy tokony ho zay fa io moa zany lalàna mamaritra an'izy hoe izy avy no mamaritra an'izany fa eo tsika mahita izy eo mandritry ny taona 2020 sy 2020 iny misy ihany koa ireo fiainana ataontsika hoe mahakasika ny tanora sy ny sisa akoatra ny lalao ara-panatanjahantena zay tsy voatery atao eto moa zany fa hoe itsika de hiatrika lalao resa-pirenena raha mibaolina kitra de eo koa ny fifaninanana hafa zay andraisan'ny Madagasikara anjara sy ny zavatra maro samihafa zany dia mino sika fa mba samy azoazo ny anjara masoandro ny daholo satria nisan'izany zao de mbola mahabe resaka aloha amin'izao fotoana zao ny amin'le hoe isokafan'ny base toliara ny toliara zany mitondra 2020 sy 2020 mba hoe amorona asa ny fanjakana ihany koa mila vola efa voatombatomba hoe vola hatramina ohatriny amina miliara no eritreretina fa tafiditra amin'ny kitapo-mbola mpanjakana amin'ny fisokafan'izany base toliara zany fitrandrahana fasimainty de ao anatin'izany rehetrarehetra zany de miverina koa ireo oronam-peo zay mirakitra sy oronan-tsary zay mirakitra amin'ny fanazavan'ny amiral Didier Ratsiraka mikasika an'izany hoe famoahana ireo tahiry arenakibon'ny tany zay mety hiteraka firongatan'ireo ataontsika hoe taratra radioactif mety hanimba ny fahasalamana ao anatin'le izy fa de eo aperiny eo tsika mahita lizy fa misy koa ny fiteneneny aloha misoroka to zay mitsabo asitsika
arak'izay efa fitipitana nomeny namana Brito zay moa zany fitipitan'ireo vaovao maro isan-karazany ary mbola betsaka moa raha ho tantarainy eto daholo ngamba na ho ariva zany andro mbola ho lava ozy le asoako ny fitona akoho le fitona kakany andao raha sika tiazo telo namana Brito dia hitantsika indray miaraba Miraba topia. Salame. Tatra farany. Tsika ranga ho tratry ny rapitsondray a. Avatia mbola tia miantso. Manao antsika ne. La masara si wa fifidiana na mifotsiny le résultat. Nanao ny afaran'le omby. Ie, ihany las. Nanahoana ny afaran'le omby. Misaotra betsaka aloha Brito am'le fandarana fa tena zay mientompo foana. Makasitraka ranga. Satria misy mantsy le trève dia najanona ny resaka politika fa mahafinaritra le mitio foana le resaka. Kokomna le atina série Dani de Doli ao. Io zalahy io tena tsikitsiky be mihitsy mahinao zany. Raha valariva zany bal sa ahoana zany. Tsy ary hozy anao randevoany aminao ihinana katsaka sa ahoana dia tendritendry valy. Amin'ilay tena tapana dia rano ato. Manao ahoana ny rano ao ve fa mba mitombo adiry sa ahoana atao ohatran'ny efa saika. Kely fotsiny wa miaritra misy place le ty aminay zao. Fa ahoana indray misy place. fa ahoana ary izy io ahoana ny tena marina amin'izy io tena tsoan'le filateksalizy le manty aminay mitroko azy rano daholo ohatra le sinoko makarano daholo citerne mamboatra lany vato tena enjana be aritany lany tapana am'izao tena kai zany trondro zany am'izany rehetrarehetra tena be mpantsona ao zao le vano zao lefa mitingitinginy ambony le vano le vano fotsy reny aza dino le hoe nanao teny pro rariva fa rariva misy an'le misy DJ anakiroa aveto rariva ay aterana afana hira zato isanjato malagasy ao anatin'ny adiny 5 para-patongan'le hoe ray roa telo bonany tonga de mahafinaritra be ho aveto daholo ny ekipa rehetra mba asina appel rariva la mety mafidilina vatana le Dani aloha resana aloha fa raha nao anatin'ny programme zay ataotsika zay mety ataotsika zay mety ekena ragna ekena re mijery an'le vidikena ary nde atyna tany amin'ny 2013 tany 20 arivo ny kilao tany amin'ny 2018 arivo sy ray alina aty amin'ny 2024 zany roa alina miakatra daholo vidikena zany za tsy miteny hoe karazakena inona eo zany zao amde hoe ahoana de hoe tsy niena ihany tompokona velomany zanak'olombelona fa legioma ihany koa hitanao zany zay zany efa diany vidina legioma koa zany de tena hoe am'le maroloko le maroloko na ny angivy ara zao tena tsy mahazo tsony ary zato fa taloha manko hoe ny angivy mba mora indrindra zany angivy atao sosy de nisy olona avy tanàna zany sy natoka teo de ozy izy ora ianaka fa le mpivaritra fe zany de daviny hoe tiandray andro ty no avitan'ny mbola tsy sivra daferany mandritry ny taona zany mbola tsy hitanao ara le hoe fanganareo manao trano zay fotsiny ny amaliny le mpividy azy rehefa ohatrina kay niana de roa alina ny kilao fanganareo manao trano de inona kiny idirako de basy akiny andosirako de tena trano akiny idirana de taratasy akiny amikirana taratasy ny anoratana fa tena hoe zay mihitsy ka fanganareo manao trano zany koa manao fa espace taloha eo amin'ny 2 millions 5 eo amin'ny 500 000 ariary 500 000 ariary eo taloha fa am'izao efa mikatra 1 million 5 ariary de io reny hoe fangasy iza volamena kiny anazy eo fa io magaka fa misy miditra foana ihany ka io efa io alisiny ohatran'izao ndraindrange misy zany le hoe ao mba miaraka am'le fotoana anankiray iny de mba hany zany misy tsy famezatsinika raha izy de misy le hoe andao mba miala an'le mahazatra de roa zay de misy le fahatelo zany le mba hoe io mihitsy koa mba fidiram-bolany de mikarakara izy de mandrisina izy de manao zay fomba rehetra mba hitomana an'le aniny izy de zay tonga ao tonga aoka zany mba tsy asina hoe tena tahaka zay tsy asina tahaka zay mihitsy tonga de akao fia ina filaza le izy akao fafiny tsy akao fiany zay atao rehetrarehetra fa manjary lasa tetika sofy to de tetika sofina malina kely fangalao fiany zay le izy tena le izy tsy omeko tsiny am'le mpanao trano mpanofa trano reny fa mpanofa trano fa le izy niakatra arak'izay hoe fikarany hena ny vary de niakatra ohatry zany keo ny fikojakojaina rehetrarehetra ny rehetrarehetra ao anatin'io ianao mirehetra hoe tsy misy fikojakojaina zany espace zany fa tena zany tena misy fikojakojaina mafy indrindra tanao zany hoe ao masina tonontony brochette io zany resany io tonga de brochette légume tonga de carotte inona maitsomaitso zay zany no milahatra eo fa tsisy hena zany tsony manina fa aubergine atao solokena hoanao maso zany izy daholo zany ao tsy tsika irakelina de miverina tsika manoy ye arak'izany de
larona hira ihany zany mba ataontsika hoe analanalana satria le andro koa ohatra milodilody zany eo ivelany eo gny daloha raisiny anao miaraba tompoko manao ahoana salama e rabaina aloha natratra faradolo ry namana eno aisorana ny avo lona atao ihany tsy meva tena zay avy ty talata matety ihany eno a de mbola mizara tsikitsika eno misotra anareo zavatra misy de hoe anao kotonotony de tonotono maro hoan'ny fahasalamana eny zaniny fa misotra anareo aloha ny amin'iny fa ny tena natonga sainara nga ty tamin'ny marena tana de narapany tranonay hoe mba nahatratra ny farany fa iny hoe herinao ny resany tamiko tonga de rehefa fampakarana ny fotona avy ny resa mahery damo de miraro sondrina asany taona vaovao dolo tsy tereteretokony atao eny de ho amin'ny saza tao zay zany le any amin'le tsy voto manaitaina mafinaritra mamisotra betsaka fa de mampime ihany aloha de tao banka eny ok ane mba hampaherin'ny malagasy rehetrarehetra fitiarangapa anjombola vavana mama amin'andriamanitra fa tsitsika tely any Mozambique any fa tohatra nikidraka be oay e tena fenao ve ahoany e tsy apitetsika zany Mozambique efa eny ary aloha de miratsy indrindra zalako aby ry malio sy ny tariny nge fa rabaraba iaho fampiakary mitompotrano ny ofatrano allo manao veloma allo manao ve ahoany ao ambadikionga misy antso miaraba ay manao any tsy yatka maheresy e Mozambique efa niraindro malio Mozambique fa na tonga tany ary le cyclone Sidole ny ravarava atao maio de mipaka tany Mozambique efa niazy efa hoe atrehanay foany ty raharaha ty fa nidina andrala teny any arabe koa ny izy andao sa tsisy entoko manao any anao salama sana ndrehetra moa raha fatry farana aravaina moa zany izao iny ohatrany tsy hoe marisarisa kory sy hoe hiaraka eto tsy mboatra niaraka ihany hoe adisa va ifanary fa niaraka eto koa nalo sotra mihitsy ny tiako tenenina de zao mano mavijerikeritsika hoe fampiarana va ifampirary sy no fotoana vaovao ty ema misy mbafitena zay hoe natinary ny virenany ratsy aminao tsy avilan'ireo loatra tsisy eo zavanay naty tsika aminao ivete moa mbola tsaka Mozambique nara tena matsaravina be zany amin'ny resaka ady zay hoe tena hoe tsy mahasadito mihitsy ny antony fandaniana rehetrarehetra kanefa izandrina mampitodika an'ity resaka politika ty foana hoe ifampirasy atao anatin'izao fahatrano zao anatin'ny lasa hiafika fampanantenana vaovao inona moa zany zavatra tena mantena itsika lalo tsy sasatra tsy mitsahatra ny teny foana tsy mahita masoandro minatra mihitsy ny kiasy ao anatin'ny andro-tenany hatramin'ny fiverana fahaleovan-tena teto Madagasikara de reo fotsiny zao ny resaka amin'ny maiotsy Komoro nareo de rehefa mijery an'le hoe département frantsay maioty mieritreritra hoe tena miady azy zany sy milamy fa tena mitovy amin'ny Madagasikara bidonville ary mitaka zareo fatongavan'le prime ministre frantsay iny tena mba tsaty resaka bidonville ty fa tena izao ve miaina mamerina an'le trano finenana le mpona mahorianina fa tena hitanao hoe mahatra zany de alefa viaro fitinena hoe izany zany tanjon'le tonga atsika am'izay fotoana zay ny ampitovy larana am'ireny atao hoe département fare zany zao midradradratra mihitsy eo mamerina moa zareo ny de garetrarehetra misy hoe mba hivirina amin'ireo na de atao hoe jiro isatokantrano ara de manarina zareo fa le fotom-piaina le mahoreny zany amin'ny lafiny rehetra anaty fahatrana koa le izy de asa zay farany
Maorisy ny Komoriana amin'izao amin'ny fisarahana hoe tena makarara ny Komoriana io izy kanefa io zava-misy ao dia tsy fantatra dia ohatran'izany kotsika zany la tena miteny hoe na inona zavatra atrereto tena tokony afika foana alohan'ny fiainam-pirenena na dia fampiraso sa mihinana laoka matavy sy matsiro daholo any atokantrano ihany raha tena fiainam-pirenena dia maty tsy lera daholo ny ankamaroany vahoaka malagasy amin'ilay fantana. Zay ngamba zareo fa averina ihany raha ohatra ka. Eny ary Mayotte dia fantesantesan'ilay olona teo moa zany resadresahany amin'ny ankapobeny hoe raha misy na ny frantsay ary miaika raha misy ponina sy hoe département farany sahirana sy mahantra indrindra anatin'ny département frantsay Mayotte dia raha izay faharoa nefa ny malagasy tsy vitsy ny dia miala fonenana eto mba tsy ilazako hoe mitsopony enany dia findramonina makaizy makano Mayotte dia Mayotte no département frantsay farany mahantra profon'izany zavatra mitranga tao le nabaribariny le hoe cyclone Chido iny zany le tany Mayotte tonga tany ny filoha frantsay Emmanuel Macron va tena nataon'ny olona nahita ny savony koa tonga tany koa Bayrou tonga tany ireo samy hafa ireo samy maneho fanio-kevitra fa tena hoe zao zany vao tonga saina fanjakana frantsay hoe tena ohatran'ny manahirana be ty zavatra ty nefa ny Mayotte sy la Réunion samy aty amin'ny faritra masina manodidina tsy ndray amin'ny Océan Indien ndray aty amin'ny manodidina canal de Mozambique aty iny moa le tiana teneno nefa mbola malagasy mbola mandeha makany hoe Mayotte farany mahantra amin'ny département frantsay fa ny gasy koa mbola lasa mandeha makany hoe mba hitady fiainana tsaratsara kokoa akoatra rehefa le nampodinana katy zany satria tratran'le hoe en situation irrégulière zany eny Mayotte dia tsika zany tena mbola vao maika le hoe tena mahantra mahantra dia misy moa zany le hoe tsy izany tsy iny le zavatra tany andekaleka zany rindriatena hoe tsy ataoko mandra tsononareo tsy oay zany izy aloha mba hiverina amin'ny laonina amizay dia tena aloha zany hiverina amin'ny laonina amizay amin'ny 2025 ity le fanaovana politika inona moa le resahana dia hoe tena any amin'le fotony mihitsy le hoe tena fandaminana ny tanàna le hoe tena mba any amin'le izy fa tsy le politika araka le nyresahany zareo tamin'ny matrahatra hoe la politique c'est l'art de mentir io ka laranga zay aloha marangamba tsy dia tena hoe fahaizana mandangalanga sy mametsifetsy sy mampesina aloha raha angamba avalony iny taona année bisextile iny zany fa mba tena am'le izy am'izay eo amin'ny 2025 fa tena mijaly loatra rangala le vahoaka mbola vao mirotsaka kely ingeny orina dia efa manahirana be eto Antananarivo hoe raha etra ny resahana rano tena hatrany an-trano mponina pe filoha zany moa zany dia efa tena tsy haiko tsony tsy vitan'iny tontotany fa miantso ny lanitra mihitsy hoe tena honty izay ity fa tena tsy mbola nisy ortizy anao mbola orana indroa zay dia efa any an-trano mamanga ny rano ary ny avan'ny rano tonga any an-trano dia efa mananika ny 20 ka hatramin'ny 30 centimetatra dia etrrehetra amin'izany mbola roviana vao tapitra amin'ny fotoam-pahavaratra tena mbola any amin'ny volana aprily na volana mai any amin'ny taona 2020 iny mahatonga antsika miteny an'izany aloha raha ngaha tena mba mitady zay zany zao mba vetivety hoe ho an'ny taona 2020 dia tena mba hiverina any amin'le fiheverana toe politika amin'le hoe tena fampalosona tanàna sy fandaminana tanàna fa tsy le politika anaovana ty afetsifetsihana sy fandangalangana sy le resaka le hoe tena fampiasana le ohatrany natao teo tena nanahira za fananiko mihitsy tsy nyresaka tsony an'le hoe tena anao jeritodika amin'ny politika tamin'ny raha politika tamin'ny 2024 iny le hoe tsy mbola nisy tamin'ny tantara Madagasikara ao anatin'ny taona ray tonga dia chef d'institution anankiroa tonga dia niara so tena tonga dia zany hoe tena tsy mba cyclone Chido tsony iny na ouragan iny na inona typhon fa tsy mbola nisan'izany teo amin'ny tantara Madagasikara ary ndia tiana hoe tena tamin'ny nanao antsifanao mihitsy foloan'ny anteny miram-pirenena sy ny foloan'ny anteny miran-dolo mibalaena ohatran'ny tena hoe raha ohatra izy aty amin'ny informatique dia supprimer tout tena supprimer tout tsisy contrôle Z hoe nisy fameriny tsony dia tsy aloha tsy hiverina angamba reny fa reny zany dia tena endrika an'isia olona hoe tena nampiasaina amin'ny tsy nanaovana azy arangany voalohany rafim-pitsarana ny faharoa mpitandron'ny filaminana aloha mba hiveriny amin'ny laoniny amin'izay le izy mba tena hoe firenena malaza tena le hoe république le hoe tena aloha mba tena ho amin'le république amin'izay amin'ny taona 2020 somary ataontsika miavaka kely efa natao ihany tany amin'ny tapany voalohany tany niavaka kely zany na ny fitorohevitra zany efa manangatana ny rehatiny hoe anjarany indray zao no miteny eny tompoko allo manahoana
Manapona tompo. salamy Mirary soatsika rehetra dia miaravatsika natatra ny farantsony. toraka izany koa dia mirary soanao sy ny ankohonana sy ny mpiara-miasa rehetra sy ny ao an-tanàna Makasitaka. io Mirary koa zay raha mirary atatra ny rapitsa. Miaravandreo avako rehetrarehetra lavitany. any aninona iza le miantso Iteny ary rehefa aveo. Iteny ary rehefa aveo fa doli zany tao. io izy io izy ary mivanitika fotsiny eo ambadika ioko Tonga dia aloha izy niteny ary. eny ary odola ordolia Tsika rehetrarehetra dia ho tafita amin'ity taona vaovao avy ty e. tika rehetra dia mirary sorangaza Atiolana ho any mpakafy toke. makasitraka mihitsy rangaha fa dia efa voaray izay ozy ndre atiny andao are Aminareo. zay koa rangaha toraka izany Fatambola va ty andota pena. eny ary de tafity zay ary mirary so e io tanao zany dobodoboka mihitsy mifony dolia tsy ambadika ato fa lasa ty avokana koa dolia zany lasa mpitondra tiny falifaly mihitsy ingy izy tsy anany mihitsy mbola manao asa kely hafa matsy izy io zany de mety hiteny eo ihany izy rehefa tonga ny fotoana satria misy fotoana ny zavatra rehetrarehetra ahoana eno irasany ray antsa